Toy izao indray havana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Namafana aza ny fanenjehanana olon'i Kristy araka ny voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly toko fasivy andiny voalohany tapany voalohany vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Saoly mbola nifofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny Tompo ihany, dia aza manahy fa izy ireo no mbola isehon'ny Tompo. Araka ny voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fasivy andiny fadimy vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ahoa izy, iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy, izao no Jesosy izay enjehinao. Ary lasa izy ireo mihitsy no azoto hitorony filazantsara araka ny voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fasivy andiny faharoa amby roapolo vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Saoly maika nihenahery ka nandresy lahatra ny jiosy izay nonina tany Damaskosy ka naneho mahamarina fa Jesosy no Kristy. Minoa ary fa tsy ho ela dia hitsimbadika ny tantara. Mandram-peona tompoko.